mbola ho aminareo rehetra hatrany any fiadana amin' Jesosy Kristy tompo. Amen. Vavaka isaky. Tonga ny fotoana ry tompo iaonanay aminao amin'ny alalan'ny teninao. Ary fantatray fa Andriamanitra tianay ianao. Ka miteny aminay, mananatra anay, manoro hevitra anay, mampahery anay. Mitenena tompo, voninkiananao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompo ny finoanay sady mpanefa izany, manaovanay izany vavaka izany. Amen. Deuteronomia toko 17 andiny 7 ka hatramin'ny 12. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Raha mitaonanao mangingina ny rahalahinao, zanaky ny reninao, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny vady andefimandrinao, na ny sakaizanao zay toy ny ainao, ka manao hoe andeha isika hanompo andriaman-kafa izay tsy fantatrao na ny razanao, dia ny Andriamanitry ny firenena izay manodidina anareo, na ny akaikinao, na ny lavitra anao, hatramin'ny farantany rehetra, dia aza manaiky azy na miaino azy ianao, ary aza mba hiantrano masonao izy, na amindrano fo, na afeninao, fa vonoy ho faty izy. Ny tananao no ho voalohany hamono azy, dia vao mitana ny vahoaka rehetra. Ary toray vato ho faty izy, satria izy efa nitady hitaonanao, hiala amin'ny Jehovah Andriamanitrao, izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, tamin'ny trano nahandevozana. Ary ny Israely rehetra handray izany, dia hatahotra ka tsy hanao ratsy toy izany intsony eo aminao. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka izany ry havana, ny tenin'Andriamanitra izay isy ny afatry ny tompo ho antsika amin'ity andro alahady ity, ary antsika mamakivaky ny herinandro, arak'izay fa nivakiana atao amin'ny Deuteronomia toko 17 andiny 7 ka hatramin'ny 12. Ary akantsika ny loha hevitra hoe saro-piaro amintsika Andriamanitra. Tena saro-piaro amintsika tokoa Andriamanitra ry havana. Tsy fitiavany tena tsy amirery nanaovany izany, fa fitiavany antsika. Satria nafony hatramin'ny zanan'ilay tokana azy, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Voalohany, saro-piaro amintsika Andriamanitra, ka mila mijoro sy mahatoky koa isika. Mila mijoro sy mahatoky koa isika. Mosesy dia tsorina fa sady mpitondra fivavahana no mpitondra firenena tamin'ny fotoana nahavelomany. Ka tsy mahagaga raha misy ny lalàna izay nifameno teo amin'ny lalam-panjakana sy ny lalam-pivavahana. Anisan'izany izay nivakiana teo ao amin'ny toko 17 amin'ny Deuteronomia toko 7 ka hatramin'ny 12. Izao ny voalaza amin'ny 7. Raha mitaonanao mangingina ny rahalahinao, zanaky ny reninao, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny vady andefimandrinao, na ny sakaizanao zay toy ny ainao, ka manao hoe andeha isika hanompo andriaman-kafa. Izao ny voalaza amin'ny 7. Aza manaiky azy ianao, aza miaino azy ianao, ary aza mba hiantrano masonao izy, na amindrano fo, na afeninao. Aza manaiky azy ianao, aza miaino azy ianao. Nahoana moa no natao izany lalàna izany? Satria efa nisy izay lalàna lehibe, dia ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izay razana izy ireo, dia nitahina azy, hanomezana azy ny tany tondra-dronono sy tantely, ka tsy ny mpisorona sy ny mpaminany ihany ny tompona andraikitra amin'ny fanatanterahana an'izany fanekena izany, fa ny isa-mpianakaviana, isa-batan'olona.
manana ndraikitra nisam-pianakaviana sy sambatan'olona anatanteraka ny fanekeny zay ny fanaovana tamin'Andriamanitra. Inona no lesona ho antsika avy amin'izany? Tandremo ary matikena maso. Indray tokoa ny ray aman-drenitsika manao tao foana. Indraindray io ka dia makatoy foantsika satria ray aman-dreny. Asa zay fitazanana azo amin'ny ray aman-dreny fa misy ray aman-dreny samy lazany hoe tsy mahazo manao mariazy nareo raha tsy mahazo nysotrano avy amin'ny mpitaizantsika. Izy moa ty ambaran'ny mpampitaiza ity? Mpimasy zany rehefa. Tsy mahazo manao trano nareo raha tsy mijery andro. Rehefa fotorinao zany rehetra zany dia hoe anao zay hahatonga anao ho any amin'ny dadarabe, ho any amin'ny mpimasy, hanompo sampy. Mazava ny tenin'Andriamanitra, aza manaiky azy ianao, aza miaino azy ianao. Indray mizokontsika koa torak'izany miteniteny foana. Ao ny ty zanakao marary ty, andao entinary amin'ile olona ry fa misy olona mahay ihany. Nefa olona efa nanao paky tamin'ny devoly, olona miresaka amin'ny fanahany maty. Dia matikena maso ve isika? Hoy ny tenin'Andriamanitra, aza manaiky azy ianao, aza miaino azy ianao. Indraindray hivady handefo mandry azy satria tsy mivavaka izy, tsy tia hivavaka izy. Satrony keo anao tsy hivavaka mihitsy. Sarova nefa fa zo fototra ho an'ny isam-batan'olona ny misafidy ny finoana zay arahany. Aza manaiky azy ianao, aza miaino azy ianao. Eny, ilaina angamba manatanteraka izany ampahendreny. Fa aza manaiky azy ianao. Fa mazava ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Asiny Apôstôly 5:7. Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Sainosaino izy amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Tandremo so mandeha amin'ny fihetsepo fotsiny. Fa Jesosy Kristy mihitsy no milaza ao amin'ny Luka 5:20. Raha misy manaraka ka tsy makahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny ralahany sy ny anabaviny, enina ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Tsy hoe antsony isika kahala ny ray aman-drenitsika sy ny zanantsika sy ny mpiray-tam-po, tsy zany. Fa ny hevitro dia ny hoe raha ny ray aman-dreninao sy ny mpiray-tam-po aminao no tianao mihoatra noho ny fitiavanan'Andriamanitra, akatoavanao mihoatra noho ny fankatoavanan'Andriamanitra, dia tsy mendrika eny antsona hoe mpanaradian'i Kristy na kristianina ianao. Enjana ihany ty lalàna natao tamin'ny andron'i Mosesy ity. Fa rehefa tena mandinika tsara ianao ny foto-kevitra tamin'izany dia zao mantsy hoe ny fianakaviana natao hifampitoana ao amin'Andriamanitra. Ka fotoana fanaovantsika jery todika na jery kina na bilan koa angamba zao. Ny fianakaviana misy anao ve tena mbola ao amin'ny tompo? Tena mba misy fianambavaka ve ao? Io ange ny fiangonana kely voalohany. Ary ny fiangonana kristianina voalohany ary dia tany amin'ny isan-tokantrano. Zay vao mitambatra tsikelikely. Havaozy ny fanompon'ny fiangonana kely misy anao. Fa sao tsy tahaka an'ilay tamy voalohany intsony. Ny fifandraisan'ny mpiray ankohonana. Tena mbola mifankatia tsara ve nareo mivady sa firaisamonina sisa noho ny amin'ny fiarahamonina sy ny ankizy. Ny mpiray tam-po arak'izany anarany zany tena mbola mifandray am-po tsara ve sa efa mifanao farateny tsy fandevo maty intsony. Ka raha nangatsika inona no efa natao? Asara mba misy eto zao no hoe fianakaviana ny fampitaona mivavaka. Kendreo hoe ny famiray W mihitsy izy. Midera anareo zay navita an'izany. Faharoa, saro-piaro amintsika Andriamanitra. Ka arovany mafy isika tsy ho tratra ny fanompo-tsampy. Eto zao dia amin'ny alalan'ny lalàna nampanaovana ny Mosesy izany fiarovan'Andriamanitra izany. Raha mitaonanao mangingina ny ankohonanao ka manao hoe andeha isika hanompo Andriamanitra hafa, raha tsorina dia hoe hanompo Andriamanitra sampy. Mazava ny andehan'ny fahafolo. Vonoy ho faty izy. Ny tananao no voalohany hamono azy. Zay vao mitana ny vahoaka rehetra.
Gamba raha atao amin'ny fijerena Madagasikara dia hoe atao fitsaram-bahoaka. Otrany mampatahotra. Otrany mampatahotra izany. Fa nahoana moa no enjana toy izany ity lalàna ity. Rehefa tena mijery ny fomba fisana tamin'izany tsika dia akakatra ihany. Ny fianakaviana teo amin'ny Jiosy, ny mpiray ankonana dia tena hoe fiarovana. Fiarovana indrindra ny fivavahana amin'ny Jehovah-Andriamanitra. Ny sekoly alahady dia ao an-tokantrano manompo. Ny iray mpianakaviana no mpampianatra voalohany, mandra-pahatonga ny zaza ho 13 taona na 12 taona. Zay fotoana andehanany makany amin'ny tempoly amin'izay, mahazo makany amin'ny tempoly amin'izay izy. Ary ho fantantrano hoe tsy nampianatra ny ray na ny reniny. Ilay fianakaviana zany dia nieritreretina mihitsy hoe hifanasoa. Ary amafisiny zany eo amin'ny Deutéronome 12 amin'ny 7 sy ny 7. Ho alatsao amin'ny fonareo sy ao amin'ny fanahinareo zao teniko zao ho Jehovah. Ary ampianaro no zanakareo izany, ka resao na mipetraka ao an-tranonao, na mandeha an-dalana, na mandry na mifoha. Raha dika amin'ny fiteny hafa dia zao, masina ny fianakaviana. Natao hifampitaona hivavaka amin'Andriamanitra ny fianakaviana. Ka raha sanatria ny mifanohatra amin'izany indray no miseho, dia tena hoe loza. Azay no mahatonga an'ity lalàna ity hoe aleo faizina. Ho fianarana ho an'ny sisa rehetra, izay ny voalaza amin'ny 2 ary ny Israely rehetra indray izany dia atahotra, ka tsy hanao ratsy toy izany intsony eo aminao. Atao fianarana be sy ny maro mihitsy hoe io ny taona ny ankonany hanompo sampy, ka dia io ny toraham-bato maty io. Manana fomba maro Andriamanitra. Tamin'ny andron'ny Mosesy ny hoe lalàna tamin'izany zany. Fa manana fomba maro Andriamanitra iarovana antsika mba tsy ho any amin'ny sampy. Mitoetra ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra, izay antsoina amin'ny teny Grika hoe Parakleta, ao amin'ny Jaona 4:12-15. Teny Grika moa nanoratana voalohany ny testamenta vaovao. Raha dika tsotra ilay Parakleta dia zao, Andriamanitra eo anilanao, ao anatinao, miaro anao, mihoatra lavitra noho ny avoka mahay. Asaratsapanao zany hoe Andriamanitra miaro anao. Raha ny herintsika samy rery tsy matohitra ny fakapana ataon'ny Satana, maneho fakagana sy zavatra maro samihafa mba hatonga antsika hanompo sampy. Miaro antsika mba tsy ho tratrano sampy amin'ny alalan'ny ray aman-dreny Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra ray aman-dreny sika, ka moa sika nisy nangataka ray aman-dreny izany. Sika ary mbola tsy teraka akory. Io ray aman-dreny io manjary miaro anao tsy ho tratrano loza. Ary araka nambara teo amin'ny Jiosy, io ray aman-dreny io mampianatra anao amin'ny tenin'Andriamanitra, mamelombelona ny finoanan'Andriamanitra ny anatinao. Asara-matsapanao zany. Fa ianao tonga tetỳ an-tany tsy mampiaro tena akory. Masonao ary mbola tsy misokatra akory, fa misy mikarakara. Ratsan-tanan'Andriamanitra eo aminao ny ray aman-dreny, mikarakara sy miaro anao. Sambatra anareo zanaka izay mahana ray aman-dreny matahotra an'Andriamanitra, mikarakara anareo, mitondra anareo hivavaka ty am-piangonana. Rehefa tsy mahavita ny adidiny koa ny ray aman-dreny, dia tahaka ny mandroaka ny zanaka ho any amin'ny sampy. Ny sampy tokoa nge ohatrany hoe manitony. Misy zavatra tsy maintsy anambazany antsika foana. Na Jesosy Kristy aza tamin'ny alam-panahy dia tsaroantsika ho anao Satana. Raha miankohaka eto anatrehako ianao, dia omeko anao ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao sy ny voninahiny. Metony teo an-tendrombohitra dia nahita amin'ny tanàna rehetra. Izany natao. Fa tsotra ny navalin'i Jesosy, mandeha any ianao ry Satana. Fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ny ankofanao. Izy rery ihany no tomponao. Say mijoro isika. Fa nandray misy zavatra mahagaga vita amin'ny mpanompo sampy. To mavita manasitrana dia faly isika. Nefa tsy maintsy misy le takalo ao ambadika. Inona ny takalo ao ambadika? Ny fanahinao. Ny fanahinao ny tena tadiavin'ny Satana. Ary tsy tompo ny fanahinao intsony ianao fa azy ny fanahinao. Andevoziny amin'izay tiavany azy. Rehefa tia noentina makary ianao dia makany ianao.
Rehefa ambonimbony moa ilay fifandraisana dia rehefa teny voakaly ianao dia mivoakaly ianao. Rehefa teny anitsapasana ianao dia manitsapasana ianao. Ho ianao hoe aiza akory. Misy dingana daoly moa ny zavatra rehetra. Tandremo fa mamitaka izany. Avaozo ny fanoloran-tena antsika isam-pianakaviana. Saoran'Andriamanitra fa misy batisana io. Ary teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ny batisa dia fanavaozan'ny mpiray ankohonana ny fanoloran-tenany. Ny ray aman-dreny amin'ny tanina misy, vonona ve nareo raha mbola batisa zaza, fa raha tsy mpandray ny fanasan'ny tompo nareo, aleo tsy mandroso aloha. Raha atao amin'izay miafatra hoe avaozo tsara aloha ny fanoloran-tena anao. Efa tokony nanolo-tena ianao. Tahaka izany koa ny mpiantoka. Misy dinika mialoha hanomanana azy. Ary tahaka ny raram-pianakaviana, ny fianakaviana no miaraka tonga, manolotra ny zaza, manao ny fanekena eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Mifanotrona, tena fanavaozana ny fanoloran-tena ny fianakaviana izany batisa izany. Isaorantsika an'Andriamanitra. Ary anisan'ny fanekena ataon'ny ray aman-dreny ny hoe hanao izay ahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Inona moa ny adidintsika eo anatrehan'ny zanaka raha ny ara-nofo? Dia hoe mandra-pahatonga azy aleo tena, mandra-pahatonga azy miasa, mandra-pahatonga azy manambady. Ny adidinay, izay ilay fomba fijerintsika. Tsara izany. Mba manao an'izany koa nefa ny jentilisy. Fa inona ny maha-kristiana antsika? Nefa nekena natao. Mandra-pahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Na efa manambady ary izy, fa 5 taona mbola tsy mpandray, azon'Andriamanitra dinina aminao izany ray aman-dreny. Raha mbola tsy nitaona azy, ary tsy nivavaka ho azy, mba hahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo anao. Aoka ho saintsaintsika izany. Dikan'ilay hoe minoa an' Jesosy tompo dia ho vonjena anao sy ny ankohonanao. Tsy hoe fahagagana hoe satria nivavaka ilay renim-pianakaviana dia voavonjy daholo ny vady aman-janany. Tsy izany. Fa ny tiany ambara dia hoe rehefa misy anankiray lasa aloha dia aoka fampitaona hivavaka. Fa raha ianao ndray no mitaona ny ankohonanao hiala amin'Andriamanitra dia ilo ambara hoe saro-piaro nge ny Andriamanitsika. Mananganady amin'Andriamanitra ianao izany. Ary zava-matahotra ny azo ny tanan'Andriamanitra velona izany. Ry havana, tena tiantsika Andriamanitra ka tsy mahagaga raha saro-piaro izy. Mahalala eo masony ianao. Efa namoizany zanany lahy tokana Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao. Ho asaia mijoro, toero ny sampy, ary aoka fampitaona hivavaka sy hanompan'Andriamanitra ny mpiray ankohonana. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, notre méditation pour cette semaine est tirée du livre de Deutéronome, chapitre 13, versets 7 à 12, dont le thème est « Notre Dieu est jaloux de nous ». Notre Dieu a dit dans Exode 25, « Moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Ce n'est pas une jalousie motivée par l'égoïsme, mais plutôt générée par un amour éternel. Car il a donné même son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Premièrement, notre Dieu est jaloux de nous. Alors, nous devrions lui être fidèles aussi. Nous devrions lui être fidèles. Il est dit au verset 7 à 9, « Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, « Allons et servons d'autres dieux. » Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Cette loi établie au temps de Moïse est claire, car chaque membre de la famille est aussi redevable envers Dieu par rapport à l'alliance qu'il a faite avec Abraham et ses descendants. Chers parents, Dieu vous a donné de la postérité pour que vous les ameniez à lui. Alors, n'abusez pas de votre autorité, une autorité que vous avez reçue de lui-même pour inciter vos enfants à la pratique de l'idolâtrie. Ne le prenez pas en otage
en voulant respecter à la lettre toutes les traditions ancestrales, bien que certaines nous mènent carrément à servir les esprits mauvais. Réveillez-vous et gardez votre foi, car notre Dieu est jaloux de ses enfants. Chers parents, souvenez-vous de vos engagements envers Dieu lors du baptême de vos enfants. Vous êtes encore responsables envers Dieu jusqu'à ce que vos enfants deviennent membres communion. Et soyez-en rassurés que si vous aimez Dieu, il va sûrement vous aider à honorer vos engagements et votre famille sera ainsi richement bénie. Chers enfants, chers jeunes, sachez que si vous avez été baptisés en Christ, vous lui appartenez. Et Dieu est jaloux de vous, car il vous aime. En retour, nous devrions tenir bon aussi. Alors, si tes amis t'invitent à les suivre dans des pratiques paranormales ou autres, genre se mettre en relation avec des esprits des morts, avec la fameuse question « Esprit, es-tu là ?» Manifestez-vous. Ton Dieu te dit aujourd'hui, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Si quelqu'un de ta famille t'incite à pratiquer l'idolâtrie, d'une manière ou d'une autre, ton Dieu te dit, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Car il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. Souvenez-vous que Satan se cache toujours derrière. Et Satan ne cherche qu'à nous rendre esclaves, ses esclaves. Il y aura toujours une contrepartie face au miracle et au don d'un soi-disant pouvoir magique. Ton âme lui appartiendra et tu ne seras plus maître de toi-même. Deuxièmement et dernièrement, notre Dieu est jaloux car il nous protège pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Il est dit, si quelqu'un de ta famille t'incite à servir d'autres dieux, notre Dieu te dit au verset 10, tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort et la main de tout le peuple ensuite. Ici, apparemment, Dieu a manifesté sa jalousie, ou plutôt sa préservation à travers une loi que Moïse a établie. Il faut dire que la famille, pour les Juifs, est un lieu pour préserver la foi en Dieu, le Dieu d'Abraham. Car les parents sont censés éveiller la foi de leurs enfants. Les parents sont censés leur enseigner la parole de Dieu avant qu'ils viennent au temple. Alors, on comprendra mieux la dureté de cette loi dans ce contexte. Par ailleurs, le fait d'inciter sa propre famille à servir d'autres dieux est considéré comme une trahison envers Dieu. Sachez que notre Dieu est bien capable de nous protéger aussi à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'on nomme Paraclète dans Jean 14, 16. Paraclète, c'est un mot grec et la première langue d'écriture du Nouveau Testament est le grec. Paraclète voulant dire Dieu est à notre côté, Dieu nous protège. Et oui, Dieu nous protège aussi par l'intermédiaire de nos parents, n'est-ce pas? Personne n'a pas demandé ses parents à Dieu. Il nous les a offerts bien avant notre naissance. Et les parents ne sont pas seulement censés nous protéger physiquement, mais ils ont aussi le devoir de nous ramener à Dieu, notre Créateur. Chers hommes, chers enfants ici présents, sachez que Dieu s'engage à préserver notre foi en lui. Mais si nous laissons seulement aller, nous tomberons facilement dans le piège de Satan. Alors, engagez-vous. Intégrez-vous dans les différentes sections de l'Église et vous verrez
que servir Dieu est une source de bénédiction. À Dieu seul soit la gloire. Amen.